faly miarahaba asika rehetra mpanaraka stapany watatakasy ny tenako androany isika dia nderesadresaka indray ny vaovao malaza eto amin'ny tany sy ny firenena ka toy ny mahazatra trano moa dia famitianam-baovao no resahana amintsika ato amin'ny watagasy ka horesantsika amin'izany ny vaovao somary ratsiratsy kely tamin'ity herinandro ity ao anatin'izany hatrany ny vaovao mahakasika an'ilay pastera izay nilatsahany varatra tany Vondrozy eo ihany koa ilay mompera izay matirery tao anaty fiarany ary nambaranantsika azy dia ny vaovao mahakasika ny RIVO-DOZA izay hiditra Madagasikara amin'ity voalohany taona 2024 ity fa milohan'izay dia azadiny manao commentaire ambanin'ity vidéo ity mba ahafahana mandravina andreny hevitra rehetra eny anaovantsika vidéo manarakeo azadiny ihany koa milike ny vidéontsika ary azadiny toraka izany hatrany miabone amin'ny chaîne-ntsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo izay lefany amin'ny sesy tobatagasy toy izao ny fanaovana azy tsy ampiandrely isika fa vetrany tonga dia vavany ndao ary any Vondrozy maty nilatsahany varatra ilay pastora Zafy Mazaka misaona ny fiangonana luteriana Malagasy FLM eo anivony sondam-paritany Ambody Harana Vondrozy nodimandry tolakandro ny 17 Desambra teo i pastora Zafy Mazaka mpitantsorika faharoa eo anivony sondam-paritany pastora Amperinasa mpitondra filovana matsinjo izy izao nandosony fahafatesana izao nilatsahampotaka na varatra teny antsaha no voalaza na hafaty azy araka izany ara dia mankahery ny fianakaviany sy ny mpiara-miasa aminy ary ihany koa ny fiangonana FLM ray manontolo izay avy ety amin'ny Watagasy mbola ao anatin'ny vaovao ratsy ihany fahafatesany ireo mpitondra fivavahana hatrany any Antsiranana maty tampoka tao anaty fiarany i mompera Jatombo Gabriel pretra iray maty tao anaty fiarany nandrisany fakanalokaloka teny ambany hazo teo amin'ny université Antsiranana tamin'ny sabotsy 3 Desambra lasa teo raha ny karapanondry hita teny aminy dia mompera Jatombo Gabriel io maty tampoka io tao anaty fiarany io izay miasa any Antsiranana fa avy any Ampanefena distrikany Voemara faritra Sava feno 7 taona izy izao no entiny fahafatesana izao na tsikaritra ireo mpianatra fa nandrisany ora maromaro ity fiara misy olona ity no tsy nihetsika ary toa mahita olona matory hafahafa tao anatin'izany fiara zany izy ireo ka nanetra tompony andraikitry ny université nianso mpitandro filaminana avy hatrany izy ireo ary namoha ilay fiara tamin'izany nafantarana fa efa maty ilay olona tao anaty fiara notombana ny mpanao fitsirihana ho maty tsy nisy namono ity mompera ity fa mety noho ny fijanonany fo na fahatapahany lalana tampoka izay nanao krizy no nahafaty azy ka izay avy ety amin'ny Watagasy dia mitondra teny fampianonana ho an'ny fianakaviany sy ny mpiara-miasa amin'ny rehetra ao anatin'ny vaovao nirotsakorana indray dia tamin'ity androandroany ity dia fantatra fa niakatra be ny rano ary tsy mitsahatra avy ny orana tany Mananjary tany nifindra amin'ny toerana avoavo ireo olona dobondrano amin'ny toeram-ponenany nanomboka ny taritrentana izy ireo tamin'ny maraina ny farany taona 2024 ity anisany mifindra toerana niponina ao amin'ny fokotany Masindrano Ankadirano Andovosira ao ambony vohitry Mananjary misy fahatapahana ny fifandraisan-tserasera any toerana amin'izao fotoana izao mbola ao anatin'ny vaovao mahakasika ny rotsakorana trany RIVO-DOZA Alvaro hiditra an-tanety amin'ny voalohany volana Janoary 2024 araka izany ara dia hisy RIVO-DOZA mitondra anarana Alvaro hiditra eto Madagasikara ny andro voalohany amin'ny ity taona 2024 ity miforona ao amin'ny lakandrano Mozambika izy io ary ny alatsinainy voalohany volana Janoary 2024 hariva izy io no vinavinaina hiditra an-tanety eo anelanelany Belotsirotsirbina sy Toliara araka ny fampitam-baovao azo avy amin'ny sampana mpahamantatra toetrandro raha tsy levina an-tanety izy io ny talata dia hanohy izotra miatsinanana ary mety ho tafavoaka an-dranomasina mandidina ny Manakara ny alarobia itondra orana betsaka izy io fa ny rivotra kosa mety iodiody ny eo amin'ny 90 km isan'ora eo ary ny tafiotra eo amin'ny 100 km isan'ora eo rehefa hiditra an-tanety izy araka izany ara dia filazana loza miloko mavo na loza manambana ny ao amin'ny distrikany Morondava Manja Morombe ary Toliara voalohany sy faharoa ka noho izany ara dia melimely sahady niponina amin'ireny toerana voalaza ireny fa ny RIVO-DOZA rehefa ho avy zay dia maromaro ny zavatra hoentiny ka dia aleo misoroka toy izay mitsabo raha ohatra ka efa hitra ratsiratsy ny trano aleo mifindra trano mihitsy na koa manatona anireny tranopokon'olona ireny mba hisorohana amin'izay loza mety hateraky ny firodanan'ny trano afitsiko izay rivotra mahery vaika sy ny oranandro izay azadino ihany koa miala amin'ny toerana somary ivaiva fa miakara amin'ny toerana avoavo mba hialana amin'ilay hoe dobodrano sy ny tariny ary azadino toraka izany hatrany ny manapaka ny hazo manamorona ny trano izay hita fa sode mianjera amin'ny trano ka mety hanimba zavatra marobe ka hiteraka fahavoazana ho anareo izay mipetraka amin'io trano manakaiky n'ilay hazo mety ahina ho tapaka tampoka io asio gony misy fasika ny fanitso sode hoentin'ny rivotra ka zay vo atory amin'ny trano tsy misy fanitso eo ho anareo zay mpanjony sy ny mpanarato dia aza mendrika intsony fa sode miakatra tampoka ny rano ka mety hitera-doza izay zay raha tomboky lasy tomboky vavy hamarana koa n'ity vidéontsika ity ka manasitsika rehetra anao commentaire ambanin'ity vidéo ity mba ahafahana mandravina andreny hevitra rehetreny anaovantsika vidéo manaraka eo manasa nareo ihany koa hilaiky ny vidéontsika ary manasa nareo antanandro hatrany abonneo amin'ny chaîne-ntsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefany amin'ny système Watagasy tomboky lasy tomboky vavy mankasitraka dia mirary soa
be mitiavako anao tsy miova vo maika me mito sasany anao tsy falovy aminao zao tsia fa mahery fitiavana atolotro anao tanighesa atolotro anao ty foko mbaleva atolotro anao kasamialatsy zaho tsy agny fa mahery fitiavako anao kasatao adala zaho tsy agny Mavustro balawas fulelayo laza tena tiane fanena amin'ny afaranye isquano tena tia sakwambalo isquano tena tia